Tena faly amin'ny resaka aminareo a vao mahafaly fa tafaverina samatsara amin'ny laoniny ilay compte marque Valman official. Manomboka sao zany a dia afaka manaraka ny zava-misy marina ianareo a sy mampita ny vaovao misy. Zava-dehibe zay satria raha nisaka taminareo hoe tsy tery lalana ny ratsy ary nilaza tamin'izay fa tsy maintsy voaveritsika amin'ny laoniny dia tena tafaverina amin'ny laoniny izy. Isaorana n'Andriamanitra zany fa dia tena tsisy marombaka ny omperan-tanana. Ka dia mampahery aho ny mpikambana rehetra sy anareo izay manaraka an'izy fa samby avitika tsara amin'izay a fa tafaveritsika amin'ny laoniny a ilay marque Valman official amin'ny compte Facebook izay nisy piraté. Ka dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra ary atoky azitsika amin'ny zavatra rehetra atao. Raha nilaza tamin'izay fotoana izay fa hoe tsy maintsy tafaveritsika io dia tafaverina soamantsara ilay izy. Zay araha dia samy teny Andriamanitra tia tambatavy zay io. Fa somary mangatsiatsika ny andro sady tsodrano io e. Zay araha dia samy teny Andriamanitra.